Fifidianana mangarahara ekeny rehetra io no andraindray ny vahoaka malagasy amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Mitaky fanarahamaso akaiky nefa ny hanatanterahana izany hoy ny mpanao politika iray. Farito azo atao hoe mamoaka an'izany lalàna izany ohatrinona ny vola azo ampiasana mandritra ny fampielezan-kevitra. Ary io le hoe famerana ny vola amin'ny fampielezan-kevitra io no ahitanao hoe olona nanao risoriso ity, olona nanao kolokolo ity, olona nanao dikodina volam-panjakana ity, olona nakany harem-pirenena ity, eo no ahitanao azy. Fa rehefa tsy manao an'izay ianao ary amin'izay fotoana izay manko dia ho hitan'ny olona hoe iza ny tena olona manana ny fahamarinana, tena miainga tamin'ny atsembohan'ny tavany sy ny fananany no anaovany an'ilay izy, ary iza ny olona hoe nanodikodina mampiasa ny volam-panjakana, nanao zavatra maitsomaitso etsetretsetra. Mampanahy ihany anefa ny isian'izany fanaraha-maso eo amin'izay lafin'ny fampitovan-kery sy herizika izay araka ny fanazavana azo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Anano sarotra ihany zany ny fanaraha-maso amin'ny resaka hoentomanana ary ny isininy ataontsika hoe fitovinana hoe égalité eo amin'izay hoe hoentomanana amin'ny fanomana fidianana dia tsy hisy mihitsy satria tsika tsy namaritra an'izany amin'ny lalàna zany ka dia tsika rehefa tsy nekena dia efa samy manao izay mety aminy ary misy eo ny ampiasa hélicoptère mazava ho azy dia misy eo ny andeha tongotra ohatrany tamin'ny farany teo izany hoe tsy mitovy mihitsy zany ilay hery dia izay moa zany no zavatra tsy maintsy mbola hiainana satria dia efa zavatra niainana foana zany ka io raha tsy ny lalàna mihitsy no amboarina mifanaraka amin'ny zava-misy dia tsy maintsy hitantsika izany hoe misy sasany anana ny fahefana any amin'ny aina aman-jery sanandro misy sasany tsy ho hitanao mihitsy izy any aman-jery satria tsy manana ny hoentomanana amin'izany. Na izany aza nefa adidiny tsirairay ny fanaraha-maso io fifidianana io mba tsy hanjakany hery famoretana isan-karazany fa tena safidiny tsirairay tokoa no hanjaka ho hiatrany ny fanazavan'ireo nanaovana fanadihadiana. Ilaina ihany koa ny fametrahan'ireo fepetra entitra ahafahana milatsaka fidiana tahaka ny efa naroso saingy tsy singa entina maritana ny mahazo antoka na tsy ny mpilatsaka fidiana iray. Ny fahaizana mametraka ny safidy amin'izay olona inona marina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena fa tsy sanatria ho babon'ny fampanantenana poakaty izay efa nazatra ny akamaroan'ny mpitondra hatramin'izay araka ny fanazavana hatrany.